misy olona Kristy dia olom-baovao izy hoy ny tenin'Andriamanitra. Efa lasa ny zavatra taloha fa indro tonga vaovao ireo. Zasy ianao zany olom-baovao zany takina amintsika rehetra zany satria ninona fiainanao taloha ninona tsy nakasitrahan'Andriamanitra teo amin'izay rehetra nataonao rehefa olom-baovao ianao dia manana fiainam-baovao miaraka amin'ny Tompo. Manomboka androany dia ataovy misy antony ny vavahanao, aza mivavabavampona, aza mandeha amin'ny fahazarana fotsiny, fa ataovy tena zava-dehibe eo aminao mihitsy zany hoe fivavahana zany dia asio antony mihitsy ny vavahanao, fa rehefa misy antony ny vavahanao dia ho afaka eo Andriamanitra ametraka antony lehibe ho amin'ny fiainanao, ametraka antony lehibe ihany koa amin'ny valim-bavaka izay omeny ianao. Dia tsika rehetra hitsangana hiantoraka eo anatrehan'Andriamanitra dia ao anatin'izao vavaka izao dia tena asio antony mihitsy hoe za Jesosy hivavaka satria izao, za Jesosy hivavaka satria izao, za Jesosy hivavaka satria izao. Ianao no mahalala n'ilay antony dia tonony eo anatrehan'i Jesosy mihitsy zany androany hitsangana isika rehetra. Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay io mitsangana eto anatrehanao zay ankehitriny. Fantatra efa eto ianao, fantatra efa manatrika eto ianao, satria ianao nefa niteny hoe eo amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovako anareo ny anarako, eo no natonako anareo ka hitahiko anareo. Jesosy eo manatona eto ianao ankehitriny. Izay koa Jesosy antoraka aminao ho ararotinay mihitsy izao fotoana izao satria fantatra efa miaino anay ianao ao anatin'izany vavaka izay asantatra izany. Misy antony matotonga eto izay, misy antony matoa izay niantso ny anaranao eto Jesosy, ka izay ny antony Jesosy hitsangananay. Ninona tonono ny vavana eto ho tanterahanao zany araka ny habeny ny indrafonao sy ny fitiavanao. Misy marary amin'ny vahoakanao reo tonga eto izy hivavaka satria mba te ho sitra. Misy ao anatin'ny olana miantsady tsy ahitamba olana ny amin'izao fiainan'izao, tonga eto izy hivavaka satria te hahazo an'izany vahaolana zany. Misy ao anatin'ny fahoriana tonga eto izy androany hivavaka satria kanana fifaliana amin'izay eo amin'ny fiainana. Manana heta mavesatra ny maro, hitambesara ny trosa, tsy manana vahaolana intsony tapidalakale. Tonga eto izy hivavaka satria manao miteny hoe raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izany rehetrarehetra izany Jesosy niantoroanay eto anatrehanao. Miloatra avy eo am-ponay Jesosy nitolom-bavaka izay asandratra eto amin'izao toeran'izao. Miloatra avy eo am-ponay Jesosy niantsoantso sy nikikika, fa mila famonjena izay, mila fanafahana izay, mila amonjy anay Jesosy. Jesosy mideza ianao iaino vavaka izay asandratra eto, mpamonjy malazo amin'ny fahoriana ianao. Andriamanitra tsy malalo talovana ianao fa mandre, ary Andriamanitra tsy jamby ianao fa mahita. Ka raha mba mitoraka aminao izay amin'izao raha sy fotoana izao mizay fa iaino anay ianao Jesosy ao anatin'ny vavaka izay asandratra eto amin'izao tempolinao masina izy. Atanteraka ny teninao hoe ino zao n'Andriamanitra nofo rehetra no misy zava-mahagaga izay tsy haiko va. Zanako sy ny asa ny tanako ianao, ako adidiko ihany.
tsy miovy ianao masy any eo anomandraky zay ivavaka izay satria entiny Andriamanitra ivavaka izay satria nanaly anay ary iabe indrindra foan'ilay Jesosy tianay antsoantso ataona eto amin'izao toerana izao nivavaka avy ao anatin'ny fona tsiraiavy Jesosy Jesosy ivavaka izay satria te ho sitrana kasiho amin'ny sarina mahery kasiho amin'ny tanana izay rehetra marary androany satria ianao ny mahay zava mahagaga sy takatrasa isatra Jesosy nifamonjena avy aminao Jesosy famonjena tsy vidina efa natolotra amin'ny fiainanao teo amin'ny azo fijaliana ivavaka izay satria efa nentinao teo amin'ny azo fijaliana ny fahoriana rehetra Jesosy Jesosy ho any amin'iza moa izay iza ny antonanay iza ny mahavonjy anay tsy misy famonjena azonay aty ambany masoandro fa tsy amin'ny anarana oleriana Jesosy izany antonanay izany atsapazanay aminao reo Jesosy ny vahoakana manakomena azy ianao manakatolotra azy ianao araka ny teninao hoe io ny mofitiky izay mitaraina amiko andra manalina va tsy ho valiko ary ho hitaredretra fa ho ahafaky anao ianao Jesosy aratongetsa Jesosy le manatena entenao hoe indro ny tanany Jehovah tsy fifamahavety ary ny sofo tsy talidalovana fa mandrena fa neloka raha mihevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra kabe tsy miainy raha misy fahotany raha misy zay rehetra hevitra mampisaraka anay aminao ianao no andravany zany eto Jesosy ka mifantatra fa izay rehetra vavaka sandratra eto ho tafapakany aminao zany Jesosy ary hovalianao araka ny abe indrindra fonao